Hiditra amin'ireo fifanana ny fokotany sy ireo fikambanana maro isan-karazany indray isika tsy adinotsika ny manomevahana azy ireny isaky ny farany herinandro ohatr'izao ka eny Andoharany fotsiny no anisan'ny karakara ihany koa. Tournoi mafy be baolina kitra lalaovin'olona 5 izy ity mizaka tokoa ny ankamaroan'ireo tanora mity izany baolina kitra izany satria izay toerana malaladalaka rehetra dia ahafahana mikarakara faninanana malasabotsy ary dia nisy ny lalao izay nitanterahana teny amin'ny kianja teny Andorany fotsiteny ka ny ekipan'ny Salema no nabata ny Amboara rehefa nandresy ny Salika 04 tamin'ny isa 3-0. Ny ekipa Besalema avy ao Andoharany fotsy no nandrombaka ny Amboara rehefa nandresy ny ekipan'ny Salika 04 tamin'ny 3-1 teo amin'ny fifaninanana kitra lalaovin'olona 5. Tournoi mafy be io no anaran'ny fifaninanana izay nomena Andriamatoa Raoulson Olivier mpikarakara tanora eny amin'ny faritra Andoharany fotsy iny. Voalohany indrindra dia fanosehana an'ireto tanora aty Atsimondrano aty zany be dia be manan-talenta amin'ny resaka football nefa ny tsy manana occasion ry zalahy hidirana misehatra na compétition officielle dia atosika zany izy manomboka amin'izao zany zay manomboka détecté ny ankizy tokony atosika amin'ny aty Atsimondrano. Mieritreritra ve nareo hoe anangana ekipa anankiray matanjaka zany aty Atsimondrano? Zany hoe zay aloha anisan'ny tanjonay zay fa araky ny teny teo dia satatra mavarano izy ity fa manomboka zany tsika zao dia hitatra ny tournoi io hitatra io ary andeha atao karazana hoe régulièrement zany izy io hoe isaky ny 3 volana na isaky ny 4 volana tsy maintsy fisy an'io. Mazana ny jerinao ny fampirobeo fantojahantena afin'ity commune ity hoe mivelatra ve sa arina dia zany hoe hatreto aloha antony ihany zay mahatonga antsika manosika ny tanora eto hanao ny sady fanampiana ny tanora mba tsy hitodika eny amin'ny zava-mahadomely fotoana ohatr'izao raha tsy manao baolina eto mety andeha hisotrosotro ary dia zay zany mahatonga antsika zao hanao an'izao organisation zao. Aorian'izao inona indray no hetsika ao atao? Aorian'izao moa dia ezahana mpifaninana zay champion amin'ity tournoi ity hifanina amin'ny champion any amin'izay atao any akafa fa mbola ety Atsimondrano any tsika hatreto mikarakara an'izao. Ekipa valo Salema droit au but Salika 04 tandem 1 Maya Voromahery izy 5 Mitsam tandem 2 no nandray anjara tamin'ity tournoi mafy be ity izay samy avy eo amin'ny commune Andoharany fotsy avokoa. Nampanantena moa ny mpikarakara fa isy ny fifaninanana manaraka amin'ity tournoi mafy be ity izay anasana ireo ekipa hafa avy ao anatin'ny commune.